raha ny antota taratasy eto ampitalatananay a de nomenanay ara-dalàna io tany io anorenana ny fobeturanay ahafahanay miasa. Misy arak'izany ny décision navoakany filakevitra ny commune tamin'izany fotoana de mbola namafisiny ny président ny conseil municipal taty aoriana de nomena fahafahana izahay anorona ny trano ary de nomena ny fahafahana hipetraka. Zany rehetrarehetra zany mbola mahafisinay hatreto fa mbola anananay atota taratasy ary napetraka tany. Eto zany zay no manao fanambarana hoe mbola namafisiny commune taminay fa mbola tsy ara-dalàna io acte de vente natao io satria tsy nosoniavony ny président ny exécutif tamin'izany fotoana. Nytiako ambara ka eto de te ilazy za efise mare hoe ry tompona andraikitra rehetrarehetra eto amin'ny firenena ianareo mpitsara mangataka anareo zahay mba anome anay ny fanamafisana ny fangatahnay ny fampetona le didy natao tany ambany ka iandry ny didy avoakany aty amin'ny civil milaza nangatahnay ny annulation io satria aminay zany de io zany mitokony fototra iaingana amin'ny fitsarana ty raharaha ty any amin'ny kapelle.